nampivorom-pandray anjara zany izay tato Madavision androany momba fikarakarana Grande Patrie izay hoatrehana amin'ny 31 volana Marsa ho avy izao. Maro ny mpandray anjara vaovao izay andray anjara amin'ity andehany ity. Tanjonay moa dia ame fahafahampoan'ny mpanjifa ka rehefa betsaka ny karazan'entana manaraka tsara amin'ny fihenam-bidy ny mpandray anjara dia izay ny tanjona tratrarinay. Raha mahita ankehitriny fa miakatra dia miakatra daholo ny vidin'entana. Izy ato Madavision dia manara-maso akaiky mba anaraka tsara ny fihenam-bidy io ny mpandray anjara rehetra izay vitantsika. Telonjato ny trano eva vitantsika amin'ny Grande Patrie io, ary ny mpitsidika andrasana kosany dia 50 000 visiteurs. Efa vonona daholo ny fikarakarana fa dia manasa anareo zany ho avy maro any amin'ny Grande Patrie. Misy ny mpivarotra électroménager, misy koa ny mpivarotra groupe électrogène, misy ny mpivarotra les lampes mandeha électrique reny na dia efa kelikely ary ny délestage ankehitriny dia mbola heverina fa mahaliana ny mpanjifa ihany izay. Tanjonay zany dia nanao fifanarahana manokana mihitsy ho an'ny secteur izay mety tsy afaka anao an'ilay 15% anefa ny ilain'ny olona ireny entana ireny. Anomboka ny atalata ny Grande Patrie mitindra ny toraka ity dia hiafara ny asabotsy alohan'ny Pâques. Izay moa no fanapa-kevitra ny raisina niaraka tamin'ireo mpandray anjara.